Mirabantsika indray ry tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana mbaro ity amin'izao alarobia atoandro izao. Ny vahintsika ary ao anatin'izany fandarana ambaro izany ny onivon'ny tokondrara ny fitaterana tanety ATT amin'ny alalan'ny lehibe ny sampandrara misana ny fifandraisana sy ny serasera raha miaramanana Robinson. Miarabanao ny fandarana ary makasitraka makatelina amin'izao fanekenao ny fanasana ivahiny eto amin'ny fandarana ambaro izao. Miaraba ny mpiaino rehetra izay manaraka ary miaraba ny mpanolotra ihany koa. Misaotra sy makasitraka tokony amin'ny fanasanareo. Anokafantsika ny resadresaka ny famaritana fohifohy izany hoe ATT zany amin'ny ankapobeny. Ny ATT moa dia antokondrara anankiray izay miara-miasa tanteraka amin'ny ministera fitaterana. Dia amin'izy io antokondrara izay nomena fahefana andraikitra ny fandaminana sy fandrindrana ny fitanterana an-tanety rehetrarehetra. Raha miresaka hoe fitanterana tanety dia tafiditra ao anatin'izay ny andalam-by sy ny andalam-be. Andalam-by zany dia ny train, ny andalam-be zany dia izay tomobila sy izay rehetrarehetra mandeha ambonin'ny tany. Ka izay ny andraikitra zany mandamina sy mandrindra ny fisian'ireo. Hatreto aloha dia raha resaka hoe ny mandeha andalam-be zao hoe resaka tsika ny hoe misy ny atao hoe fitateram-bahoaka, misy ny fitaterana entana ary misy ny fitaterana manokana ho faina izay ataontsika hoe voiture de location moa izy amin'ny teny frantsay. Ireo zany no tena iandraiketany ATT fa hatreto aloha dia mbola ny fitateram-bahoaka andalam-be no tena iandraiketany ATT. Mbola tsy ao anatiny zany fitaterana andalam-by, mbola tsy ao anatiny fitaterana entana ary mbola tsy ao anatiny ihany koa ny voiture de location. Efa natsidika teo ihany ireo tokony ho tafiditra ao anatin'izay tontolon'ny fitaterana izay fa raha miainga amin'izay miresahanao teo izay idirantsika lalindalina amin'ilay hoe fitateram-bahoaka moa zany mety dadasika ihany le fanontaniako nefa eo ianao amaly azy ny amin'ny hoe inona ny tena hitanareo olana eo amin'ity tontolon'ny fitaterana eto amintsika ity. Ny olona rehetrarehetra zany dia mampiasa fitateram-bahoaka avokoa. Ny androtoko moa zany ny androtoko ny vahoaka dia mampiasa fitateram-bahoaka daholo. Ka ao anatin'ireo olona rehetrarehetra izay mandeha ireo dia ny androtoko milaza fa tsy afa-po. Ny fahafapo moa zany sarotra ny teny hoe tena afa-po tanteraka ve ianao ninona ezaka ataonao tsy maintsy misy tsy afa-po foana. Ka ao anatin'izay sarotsarotra ihany le izy fa dia ny ATT aloha dia mahita fitarainana maro izay tonga amin'ny alalan'ny Facebook, izay tonga amin'ny alalan'ny antso antarby amin'ny telefona, izay tonga mivantana ihany koa ny sasany any amin'ny ATT mitaraina ny amin'ny zavatra hitany sy ny ainany vokatry ny afitsiky ny fitateram-bahoaka. Dia eo anefa ny amin'ny lafiny anankiray tsy tanomezantsiny loatra n'le mpitatitra le zavatra misy satria raha ohatra zao tsika miala avy any vato amin'ny diginy rehefa tonga ny fotoanany fitohanana dia tonga dia tomobila ny vato avokoa ny tomobila hitanao dia zara raha misy tomobilin'olotsotra mielanelana eny zany tiana tongavanao anatin'ilay izy hoe mety manahirana tokoa ny ataon'ny mpitatitra mihodina andalana izy mety hoe manivana. Le manivana moa zany dia ohatrany hoe zay atranana ihany zay natao hoe manivana fa ao anatin'le izy ihany koa nefany voasorokitsika ve ny fitohanana, vita ve ny arabe, zavatra maro ohatran'izany zany ny solika ve voatana ny vidiny, zay mantsy ny tena hitarainandreo. Ka samy misy olana avokoa zany na eo anivon'ny mpitatitra na eo anivon'ny olona tanteny zany hoe tiako atongavana samy misedra olana avokoa izy ireo. Ka ny asan'ny ATT anefa ary zay ny tena asan'ny ATT dia mandamina sy mandrindra an'izay hoe ahoana no mba hifanojin'ilay tolotra sy tinady zany hoe mba tafiditra amin'ilay elanelam-panahy fa tsy dia makasisiny loatra amin'ny siton-damba hoe ny anay ihany enona na ny anay ihany enona. Nisy vanim-potoana zao napakatra hoe hapakatra frais ny taxi be teto Antananarivo na zareo urbain zany na zareo suburbain dia nisy resaka ny fanaovana taminy ary tao anatin'izay nampatonga ny fanjakana na napakevitra mahakasika ny amin'ny hoe manao le compensation na famenoana ny elanelam-bidiny solika zany amin'izay vidiny raha nisy vidiny napetraka zany hoe manomboka eto amin'ity ka izay mihoatra an'io dia izay le mihoatra izay zany mahatonga le hoe compensation fameno n'ilay vidiny mihoatra zany le izy. Dia izay nampatonga ny fanjakana nanao an'izay ezaka izay satria sarotra be ny hoe ahoana ny tena nomezana tombon-dahany an'le mpitatitra, ahoana koa nefa ny tena nomezana tombon-dahy any an'le vahoaka tanterina zany
dia tsy maintsy nitsofoka teo anelanelan'izay ny fanjakana ezaka lehibe mihitsy natao tao anatin'izay ka dia io mohatra masotsokina ka dia izay ananana aloha nahiratra dia izay aloha ny takatra ozy le nahandro takatra ozy ilay nahandro takatra anoizatsika azy mifanohy amin'izay niteneninao teo izay ihany na izany na tsy zany ohatra nyraisinao teo ny teny vato efa nampiakarina 900 ariary ihany koa nefa le sara andalana ny antony dia izay niteneninao izay teo eo ny fitohanana eo ny fiakaran'ny solika sy ny sisa nefa mbola misy ihany izay karazany hoe gaboraraka tsy fahafiezany na le mpitatitra na le mety tompona ndraikitra rehetra mifandraika ao anatin'izay rehetrarehetra zay mora be mantsy le miteny an'le izy tena mora be mihitsy miteny hoe tsy manara-dalàna mihodina andalana sy ohatran'izao zavatra tiana ampahafantarina andrehetrarehetra ny lalàna aloha dia natao andrehetrarehetra zany hoe manana tondro zotra mazava tsara ny mpitatitra ho arahana rehefa mampiasa ny fiarana izy le tondro zotra dia voafaritra reo anatin'ny atao hoe bokina andraikitra bokina andraikitra ohatra dia mametra hoe ianareo dia mifo manomboka amin'ny 5 ary mijanonareo rehefa tonga ny amin'ny 7 alina arakaran'izany io amin'ny ankapobeny dia ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao hoe iza mpitatitra na iza amin'ny olona tanterina no afaka hiteny fa hanome antoka ny fiarovana an'ireo mpitatitra ireo rehefa mody izy raha iresaka fotsiny zany amin'ilay hariva ny andro satria zany anie santionan-javatra zany fa ohatrany hoe hoditsita rehefa tsy voatitra trany an-trano sika dia tezitra be hoe zay nariana terianana na teriananina za tsy manamarina mihitsy an'ilay gaboraraka akory fa mitaona ny rehetrarehetra kosa mba hieritrehitra hoe inona ny vahaolana afaka ataontsika mba atsika mianakavy ny tiako tenenina hoe anampiana an'ireo mpitatitra ireo ary ahafahanao tonga somatsara ny an-tranonao ary ahafahan'ilay mpitatitra tonga ny an-tranony koa rehefa rira maro ny vahaolana afaka apetraka fa izay vahaolana napetraka hatramin'izao aloha dia sarotra ihany manatanteraka azy noho ny amin'ny lafiny hoe ny solika niakatra foana ny ninona fipetra ny raisy ny ATT ny raisy ministeran'ny fitaterana ny lalana mbola nijanao simba ihany ny ninona fipetra nataontsika ny ambota iazo mbola misy foana ny ninona fipetra natao sy napetraky ny ATT sy ny coopérative tena mba satrin'ireo ihany manara-dalàna tena marina misy zarany ary tsy manara-dalàna fa reny olona tsy manara-dalàna reny kosa dia tena efa nandraisina fipetra manokana mihitsy amin'ny mahakasika azy raha miteny aminareo zao hoe any amin'ny ATT ange tsy latsaky ny tomobila hoe 10 no mandeha mandalo any amin'ny ATT voasazy voasitona taratasy dia tsy maintsy manefa ny vola tokony alohany izy ao anatin'izany ohatra tsy maintsy manefa ny sazy tokony efana izy ao anatin'izany ary tao anatin'izay indrindra ny ATT dia vao mainka hoe nanao an'le nanamafy an'le fanarahana sy fitiliana zany mahakasika any amin'ny fandikanany mety hoe fandikan-dalàna ohatra zao tsika hoe nametraka vao mainka nanamafy zany zao ny ATT hoe mametraka ny atao hoe CMC commission mixte de contrôle zany zany rafitra iarahan'ny ATT ny force de l'ordre zany hoe gendarmerie police commune izay voaresaka ao anatin'ilay izy dia mipitatitra izay tafiditra ao anatin'ilay izy koa ireo zany dia mandao fidinana tampoka eny amin'izay totonany eny dia izay tratra amin'izay zany dia voasazy ny ezaka ihany koa ny ATT zao ohatra manao an'ilay hoe contrôle au départ raha eny amin'ny gare routière io fanamafisana daholo zany ny resaka hoe fanaraha-maso dia amin'izao fotoana zao atoato raha sitrapon'Andriamanitra tsy haiko na amin'ny herinandro ity na amin'ny herinandro ambony isy fametrahana amin'ny RN2 RN4 RN7 atao hoe point de contrôle fixe ireo point de contrôle fixe ireo zany dia isy fanaraha-maso fitiliana ny tsy mety amin'ireo tomobila mandeha amin'ny zotra nasionaly kosa aloha zany izay zavatra izay dia ity zavatra ity zavatra ampahafantariko ny rehetrarehetra ny fisiny fa misy tompoko ny atao hoe commission de retrait de permis de conduire izy io dia tarihan'ny préfet de police eto Antananarivo zany dia ny préfet de police n'Antananarivo mitarika azy raha any amin'ny commune any amin'ny manodidina any dia izay préfet any amin'ny manodidina azy ihany koa no any amin'io ka io zavatra rafitra anankiray tena efficace io raha tena ampiasaina. Inona ny tena asan'izy io? Ny tena asan'izy io zany dia manao karazana codisy zany hoe mitsara fitsarana madinika zany eo anivon'ny transport izay manao adalana tratraviany zany dia entina eo anatrehan'io fitsarana kely io dia mahazo ny sazy tandrify azy avokoa rehetrarehetra mety ho fisintonana lisansa na tomobile io mety ho fisintonana permis de conduire na tomobile io mety fampiatonana carte grise na tomobile io ka ao anatin'le permis de conduire moa zany tena resahana ao anatin'le satria commission de retrait de permis de conduire ny anarany dia ao anatin'io ny chauffeur zany izay tratra manao adalàna mety hoe mahazo fampitandrimana bava mety hoe miantona 2 volana 3 volana 1 volana herintaona hatrany fisintonana tanteraka ny permis de conduire zany ka hatreto aloha le izy
tsy fantatro hoe inona no mampatonga an'ilay izy ohatrany somary marisarisa fa tatao ohatrany tsy dia tena naheno loatra ny fisian'ilay izy a tsy fantatro na le toe-javatra ny any amin'ny firenena aloha dia raikitra ny prefet a dia tsy dia tena nisy loatra le zavatra fa rafitra anankiray tena tsara izy io a raha entina ataoko anaty farangisosina hoe manenjana ny fomba hitantanana ny mpitatitra zany fa na izanynaty zany eo ihany koa ny mpanjifa ny toe-tsaina tokony ananany mpanjifa ihany koa tokony ho resahanareo ihany na hitondrana hafatra ny atete zany amin'izao fotoana aloha dia hiezaka merina ny atao hoe arylozan'ny fifamoivozana iny a tena hoe ho an'ny mpanjifa mivantana ary amin'ny lafiny serasera ohatrany hoe radio sy télé sy gazety zany a no hiezahana andefasana azy ao anatin'izay ihany koa dia misy atao hoe fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fahalalana moa zany a hoe formation sy renforcement de capacité zay atretin'ny ATT atao ao anatin'ny programmany ao anatin'ny titona 20 sy 10 mihitsy ilay izy a dia io a manomboka hatrany amin'ny manao formation des formateurs aloha zany mampiofana mpanofana dia faharoa manaraka azy a ny coopérative hofanina manaraka azy a reo mpiasa rehetrarehetra ny anaty coopérative tokony hafantatra ny tokony ho fantany ary tafiditra ao anatiny ihany koa ny mpanjifa araka ny nambaranao teo ka everiko fa le ny tsy fahalalana mantsy mampatonga n'le fandikan-dalàna amin'ny akapobeny a dia nrehetrarehetra zao a tsy fantatro na malala na tsy malala hoe tsy mety aneny manary fonina bombo eny amin'ny arabe na hoditra akondro fa mba eto mody any aminao le izy dia rehefa manao izay fanamarian'izay ianao a dia ohatrany ianao indray a no adala mbara hoe ianao ty monsieur ka io ohatra le ataon'ny mpanjifa mamorona are eny amin'ny toerana tsy tokony janonana izy ny miala na eny izy ny manakana zay any koa manko ilaina n'le fifampitaizana zany mihitsy ka efa misy ezaka ihany aloha misy coopérative vitsivitsy a efa tena miezaka mafy mihitsy a manao fanarahamaso amin'ny fomba ny izy ireo manokana ny hoe mandalo teto izy a dia nandalo tetsy a dia nandalo teroa ny tomobilany fa le arre a le fiatoana eo anelanelana eo zany tsy fantatra indraindray hoe nijanona izy sa nanala olona izy napiditra olona ve izy indraindray zao rehefa hoe manala olona dia tsy mety manala le taxi be fa rehefa apiditra olona izy dia mapiditra amin'ny toerana rehetrarehetra zay misy azy ka reny a ohatrany hoe zavatra everitsika hoe madinika fa le fitambatambarana zavatra madinika ohatran'ireny zany a ohatran'izay mahatonga molaly a manifika le amin'ny voalohany a dia eo dia miraikitra be eo a dia hitany hoe sarotra be manadio azy rehefa avy eo ka mba tsy hampatonga le izo lasa tahaka molaly a dia aleo zany a ampitahina tsy kelikely amin'ny olona raha azo atao za mampianatra n'izany any an-tsekoly ange tena tsara zany mahatsiaro a jeneraly anankiray izay nanana fandarana tamin'ny tele efa ela nandrenesako hoe tokony tena averina mihitsy le fanabeazana ny ankizy any an-tsekoly a amin'ny lafiny ara-pahalalam-pomba amin'ny lafiny ara-pahalalana ny tokony atao a fa na ny resaka manokana momba ny code de la route sy ny tokony ho fantatra amin'ny fampiasana ny lalana eny amin'ny arabe a dia tena tokony ampianany teny fotsiny azo ohatra firifiry ny zaza voadona ny tomobila fa satria nataon'ny rainy a na ny rainy a avy etỳ amin'ny ankilany misy ny tomobila zay mandeha zavatra ohatr'izany zao a madinika zany fa miaro aina raha fantatra le fantaniko le amin'le hoe raha misy tranga amin'seho hitan'le mpanjifa ataon'ilay mpitatitra dia le dingana tokony arahana dingana tokony arahan'izy ireo zany a dia misy fitarainana aloha afaka apetraka ny atete dia mandray fitarainany rehetrarehetra na iza tena misokatra tsara mihitsy zany ny varavaran'ny atete hatramin'izao misy olona tonga mivantana ny tena mihitsy no mitaraina hoe izay tompoka dia nanao an'izao sy izao zavatra iangaviany amin'ilay olona fotsiny a raiso le fotoana hoe taiza le fotoana firy numéro le bus inao coopérative arinona ny trangaso hoe tamin'izay fotoan'izay raisinay izay dia ao arinan'izay a miantso an'ireo le coopérative na tomobile na vanina zavatra tsy mety zany a dia misy fepetra foana raisina araka le niteneniko tany am-boalohany teo hoe misy amam-polona ange ny tomobile tonga any izy tsy voatery hoe saziny fa misy toromarika zay tsara fantatro eo loha satria tsy fantany dia zay zavatra zay zany zavatra tokony apetrakintsika mazava mihitsy hoe rehefa fantatry ny olona ny tokony ataony dia miena ny fanaonavam-poana eny amin'ny arabe rehefa fantatry ny olona fa tsy azo atao mipipihany ambody poto dia tsy mipipihany ambody poto tsony izy dia ohatran'izay koa ny amin'ny tomobila hoe rehefa tenenina ny olona hoe tsy azo atao ny mandray olona eny amin'ny tsiare dia na ny mpandeha na mpitatitra tokony samy manaja an'izay fotsiny dia vitany ela izy fa tsisy hoe ahoany tsika zao rehefa hoe miakatra ny vidina mofo dia ohatra nanaiky fotsiny tsika miakatra ny vidina mofo to mividy daholo ihany fa rehefa tenena le izy dia amin'ny voalohany tsika memena fa rehefa vela izy ohatra mbanety ihany nresanao tany am-piantaona teo ny mahakasika an'le hoe
fanoanana rabolana ny onivon'ny mpitatitra nanaony izy iny zao a de izavy ny tokony nahazo an'izy iny satria nisy fotoanany amin'ny azy mampakatra sarandalana de tsy mahazo an'io compensation io sy ny otrotro zany nefa niakatra foana ihany le sarandalana. Be resaka foana ny resaka compensation raha tsy ahirina tsotsotra aloha ny hoe le compensation moa inona compensation zany a de famenom-bola men'ny fanjakana ny mpitatitra eo amin'ny fividianana solika. Nisy fetrana solika viditsolika zany napetraka tany am-boalohany tany amin'ny taona 5 sora arivo tany izy io raha tsy diso de io zany ataontsika hoe prix de référence de rehefa miakatra zany le vidina solika de mihoatra amin'io vidina solika fototra io no angalana le elanelany de zay vidina elanelany zay zany no omenan'le mpitatitra ka amin'izao fotoan'izao izy io tena mbola mandeha fa zany hoe ny zavatra mifanarahan'ny fanjakana moa zany de hatreo amin'ny farany taona desambra 17 sora arivo ny farany de tsika miresaka zao eo ampandaminana n'le fampandoavana an'ilay fandefasana le volana novambra sy desambra 17 sora arivo zany zao ny ATT misy tsy nahazo tamin'ireo olon'ireo ny antony tsy ahazony de tsotra matetika mihitsy misy atao hoe lettre d'engagement taratasy famatorana zany ao anatin'izy hoe irakoto dia manambara falarana finday toy izao no andefasana an'le vola rehefa alefa le compensation satria ny ATT zany de fanjakana de niara-niasa tamin'ireo mobile banking reo zany hoe niara-niasa tamin'ny Telma, tamin'ny Airtel, tamin'ny Orange money reny zany reny le izy de ny olana tao anatiny alefa le olona mandefa numéro na telefona izy le numéro na telefona tsisy mobile banking akory ao anatiny tsisy andreo zany hoe tsisy Airtel money tsisy Telma mobile tsy haiko tsisy andreny de zay zany de fa olana anankiray mipetraka ao anatin'izay zavatra zay ary ny andro tokony reo olona nanana olana amin'ny tsy fahafana ndray le compensation de zay ny andro tokony tsy midika nefa zany hoe very ny volany satria nandritra ny fotoana rehetrarehetra efa hita ihany ny sotro hoe rakoto de efa nisoratra tao fa saingy zao amin'ny olana nangatahana taminy hoe alefaso ary ny famenona dossier anareo hanamarinana fa ity indray larana finday tena misy hafana mandefa an'le vola de tsy tonga le izy de ahoana moa ny andefasana azy de le menimenina zany mipetraka any raha misy olona 300 any menimenina de ohatrany hoe mpitatitra rehetrarehetra no menimeniny fa raha 300 ao anatin'ireo 7,000 zay misitraka an'le izy satria manerana Madagasikara izy io de ataoko hoe mba efa kely any zany le oampina ohatra zay 300 zay fa za tsy teny hoe 300 akory le isa maraparana ny resadresaka tsika ny resaka fiahina sy fitandrona ny filaminana amin'ny tontolon'ny fitaterana azy avao izy zany mazana be foana io na eto Andrenivohitra na mivoaka n'Antananarivo mazana le izy io satria pasatry ny olona ho tonga ny trano amin'ny ora zay tokony hatongavany ny olona nety tiana hoe zay te hoditare fa vokatry ny tsy fisian'ny tomobile fa satria mody aloha ny mpamily de manjary tsy afaka mijanona arak'izay tokony janonany ihany le olona zany zay zany de efa misy vokany tiako hatongavana de zao reo mpitatitra eto Andrenivohitra reo zany tsisy afaka miasa tena alina tsy afaka miasa alina izy fa satria le fitaterana amin'ny alina mihitsy ny atahorana tsy afaka miasa tena maraina izy satria le izy mivoaka maraina mihitsy ny tena atahorana misy ihany manao de rehefa sendra ny nofo moa ianao de mihinana rehefa sendra ny taolana ianao zany de efa sendra ny taolana teny ka iny de amin'ny fitenenana hoe apetraka amin'ny ao ambony ka raha zao moa amin'izao fotoana zao ohatra mahatsikaritra hoe feno miaramila mandendeha eny miarabeny fa tsy fantatro zareo raha mivoaka maraina be ka mba mety ana tsara an'izay fa mahakasika any amin'ny mivoaka eny amin'ny lalana amin'ny lalam-pirenena aloha lalam-pirenena faefatra makany Mahajanga sy ny lalam-pirenena fahafito zany hoe miala vita Antananarivo mihazo amin'ny fianaran-tsotra ny Tuiliara zay zany misy gendarme avy ao amin'ny FIGN manao ny escorte ny tomobile mandeha amin'ny lalana iny ny afatra ho an'ny mpiaino sy mpanaraka ny fandarana indrindrindrindra ho an'ny mpanjifa sy ny eo anivon'ny tompony ndraikitra samy hafa eo mikirakira ny tontolon'ny fitaterana ty ny afatra tompoko de tsotra fitaterana tompoko tsy any ATT irery tsy amin'ny ministera fitaterana irery ary tsy amin'ireo mpitatitra ireo irery fa sika mianakavy manatanteraka ny fitaterana tsy ilaina ny fitaterana rehefa tsy mitaingina ny mpandeha
fa tsy maintsy mila mpandeha vo afaka miasa ny mpitatitra ray izay faharoa manaraka an'izany a tsy misy fivelarana tanàna mihitsy rehefa ratsy ny fitaterana ao aminy mba halavorary ny fitaterana dia miangavy re tompoko atsika rehetrarehetra mba hisikim-ponitra ny tiako teny anao anatiny hoe isika rehetra iteny azao ohatra hoe ny mpanao lalana travaux publics ny fanamboarana ny foto-drafitra asa rehetrarehetra momba ny lalana zany a tafiditra ao anatin'izay mety tsara mieritreritra ihany koa ny any amin'ny banky sy ny mpampindram-bola rehetrarehetra mba hahafahany mpampiasa vola zany hoe mahazo tombony avy any aminareo a hahafahany manavao ny fiarany ny any amin'ny ladoany ny any amin'ny ministera ny finansa be deaibe zany zavatra tokony tserevana amin'izany iarahana sy farombonana fa ntaotrano tsy efa nirery fa io a asavadodrano tsy vita tsy fanakonana tsika mianaka avy ihany ny eran'io fa rehefa tsy mirindra zay fandaminana rehetrarehetra zay a dia mbola ho sarotra ihany le fitaterana zavatra misy amin'izao fotoana fotsiny mantsy a dia samy miezaka manao zay tandrifiny a ohatrany hoe sahala amin'ny samy ohatrany hoe fotaka etin-drano izy io etindrika ozy a dia samy manilika an'izay tonga ambaravarany dia miezaka manao zay ho afany atete miezaka manao zay ho afany a ny ministera ny fitaterana miezaka manao zay ho afany a isaky ny coopérative fa tsy vitany hoe fanakina fa rehefa manakina tompoko dia manolotra vahaolana ary ny vahaolana iarahantsika atao manatanteraka azy a araka ny fahafahamanao any rehetrarehetra no anatanterana azy isaorana ianao Andriamato raha miaramanana Robinson lehibe ny sapatrarahany serasera sy ny fifandraisany anivon'ny ATT makasitraka makatelina dia mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoana manaraka dia misaotra indrindra ny Alliance FM zany a ny antso anay a ivahiny eto amin'ity fandarana ity a mahafinaritra ny fandarana ka dia irariana tompoko mba hoe maromarony toy izao a mba hahafany mampita hafatra satria endripita izana mantsy izy ity voalohany androany taka nampahafantatra fotsiny aloha zay hoe iza moa ny ATT a na dia tsy voambara tao anatin'izay aza le izy dia amin'izay manaranaraka any aoriana any angamba ifamenona amin'ireo radio rahavavy sy télé sy gazety koa dia mba mampitapita hevitra tsy kelikely eny fa mankasitraka indrindra tompoko sotra indrindra amin'ny nataonareo ia mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoana antsika manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko